Androany ndraytsika iresaka amina sujet anankiray izay azo lazaina hoe somary délicat ihany le izy satria mahakasika manokana ny fifandraisantsika samy diaspora ary ny fifandraisan'ny diaspora sy ireo malagasy any an-tanindrazana. Zay zany resakitsika eto, resaka diaspora le raha. Maninona no misy ny tsy tena hoe disadisa angamba mety tarao loatra angamba le terme disadisa fa méfiance, fifampiahiahina, animosité koa ve malaza azy entre ny samy diaspora aty ampitan-dranomasina sy eo amin'ny diaspora ary ireo malagasy any an-tanindrazana. Efa nisy vidéo live nataoko efa ela fa any amin'ny podcast, any amin'ny Spotify. Mampirisika anareo aho zay afaka mijery ny Spotify fa navoakako any ilay nisy fampianarana efa ela momba an'io diaspora io. Tam'izay fotoana zay le lohateny de nataoko hoe diaspora sa diapotaka. Zay le jeu de mots, diaspora sa diapotaka. Maninona no mitraité ny momba ny sujet ny diaspora? Raha mijery ny fiainam-pirenena tsika hatram'izay nanomboka tany amin'ny nazahoana ny fahaleovantena ka mandraka ankehitriny dia pilier na base anankiray eo amin'ny fiainam-pirenena ny diaspora. Diso mihitsy zany ny filazana hoe tongava ty Madagasikara nareo any amin'ny diaspora fa raha sanareo fa eto ny ozy anareo no ozy ny olona no misy ny tena terrain de jeu. Tena diso zany. Raha ohatra ka hijery ny tantara fotsiny tsika ohatra zao ny fomba ny histoire ny indépendance taty Afrika dia ny zavatra tsara ho fatatsika de zao fait historique aty fa tsy hoe ny fahitako azy miainga avy amina réalité tsika dia ny mouvement indépendantiste contre la colonisation no nanomboka ny combat amin'ny ady amin'ny fahazahoana ny fahaleovantena. Ny aty an-tanindrazana na tany Afrika tay izy io na taiza ny pays africain na ty Madagasikara dia nanohy fotsiny lay combat zay natomboky ireo olona tany apita. Tsika zao nananany Raseta, nananany Ravoangy, nananany Jean-Jacques Rabemananjara sy ireo olo-kafa reo moa no malaza. Fa tsy tsika rery fa manerana ny Afrika dia manerana ny Afrika dia ny mouvement afro-indépendantiste no pitikafo voalohany niteraka ny mouvement contre le colonialisme. Ame ohatra anankiray am'zany tsika anisan'ny malaza indrindra ty Afrika dia ny asa soratra nataony Senghor izay namoaka ny atao hoe la négritude. Satria isika dia nozanahana tamin'izay hoe vous êtes des nègres. Zany hoe anisan'ny fampietrenatsika le hoe nègre olona mainty zany sy ny sisa de noraisiny Sédar Senghor io de nataony mihitsy hoe la négritude. Tanareo zany ny anarana nanesona atsika no noraisina hoe philosophie de vie mihitsy. De malaza be zany philosophie de vie na négritude soratany Senghor zany ary anisany ny influencer ny Académie française ary nanova ny politika internationale any frantsay ny asa soratra zany Senghor zany. Anatin'izany koa reo avaram-pianaratsika malagasy toa nisy telo lahy nalaza tamy Frantsa.
zay zany zavatra anankiray tsara fatatsika zay miainga avy aty amin'ny diaspora foana ny mouvement politique na ny révolution any Madagasikara ary io fantatry ny mpitondra mifandimby rehetra ny force ny atao hoe mouvement diaspora tsy mahagagahy raha mandraka kehitriny isika diaspora tsy mahazo mifidy anisan'ny zavatra takitsika io hoe rovina ny diaspora no afaka hifidy amin'ny fifidianana filoam-pirenena ohatra amin'ny fifidianana député bentanàna tsy resahana dia ny fausse excuse zay ny voizana an'izy io de ny hoe problème teknika sarotra be ny fandaminana an'izany mila lamina mila zao fa ny tena fond du problème dia ny vote ny diaspora dia tsy hay vinavinaina mihitsy et non seulement ny vote ny diaspora tsy hay vinavinaina fa fort possible ny fifidianana aty amin'ny diaspora hi-influencer ny fifidianana any Madagasikara donc zany natao mihitsy zay tsy araikitra an'io fifidianana io ka eto zany aho de efa manipy hevitra sahady ho anareo ao amin'ny régime ny refondation raha te hanao fanavaozana ianareo dia aza verezonjo ny malagasy miparitakeran-tany misy ny moyen technique ahafahana mamahany zany misy ny fomba ahafahana mampandeha an'izany fa zany zao raha ohatra ka fitondrana tena sahy hitondra fanavaozana dia iza no anome droit de vote ny diaspora avela koa iny fa tsy resaka zay loatra ny tiako atongavana verina am'le resaka hoe fifandraisan'ny diaspora samy diaspora ny olana koa ane de zao hoe tsy mifankahazo ny diaspora samy diaspora ao ny resaka disadisa-piarahamonina iny tsy idiratsika iny fa eo amin'ny lafiny akapobe ny resahako inona ny mahatonga ny diaspora malagasy faible par rapport ny diaspora ohatra hoe ny arabo zareo tsara mihitsy zany atao hoe tavaratra zany ho atsika mipetraka ty Europa malala tsara hoe matanjaka reo tavaratra reo no nafokafokaitsika izy reo hoe tavaratra fa redoutable ry zala satria ry zala zany tena manana an'le esprit communautaire zay tsy ananatsika malagasy atia mpielezana esprit communautaire tsy communautarisme fa esprit communautaire ohatra zany zao hoe eto am'ty tanàna kely misy anay ty eritreretinareo tanàna village faran'zay kely aty a Belgique ity raha tsy diso anisan'ny la plus petite commune de la Belgique pour ne pas dire la plus pauvre fa isaky ny asabotsy démonstration de force ny turc eto amy resaka mariage zany io dia mampitolagaga mijery an'zareo tsy dirako hoe avezana hitany vola sy tsy any resaka fa lay esprit communautaire ny tavaratra esprit communautaire ny africaine esprit communautaire ny ohatra hoe russe libanais albanais zany communauté albanais zany misy faritra sasany tsany police misy idirana tellement zareo ils sont bien organisés solidaires fa ny gasy re tompoko tsy manana zany esprit communautaire zany fa ny faiblesse ny diaspora malagasy dia esprit communautariste zany hoe ao anatin'le hoe gasy dia aveo ndray zareo atsika mbola hoe fikambana niteraky ny betsileo mialatsy le raha manona anareo fikambana niteraky merina fikambana niteraky ny antakarana fikambana balany avy any amin'ny saminy zanaky ny sud-est balany azonareo izy de mety teny amiko nareo hoe ianao kosa le pasteur avy aleo ny olona bayaka za d'accord fa le esprit ambadiky le izy
ho an'ny malagasy mipetraka ty andafy etya rehefa misy an'ireny lanonana na balina na je sais pas quoi reny a fa tena fraiky tsy maintsy miafara ny totondry hoe mialany zalavy any Diego dia tsy matatry ry zareo avy any Tuléar de mifanindry dia etretinareo am'ireny le hoe RNS reny mialatsiny aminareo mpiorganiser ny RNS rencontre nationale sportive io tokony force mobilisatrice na catalyseur ho angasy au contraire fampiderana taimbino atao any misy olona ne tsy fantatrareo any a Madagasikara fa tena ohatrany mamonjy zaika be mihitsy izy mamonjy an'io RNS io mba zaika be ny solona any kristianina analanareo anay kristianina miasa mafy ohatrany omby izy mandritry ny taona juste pour aller au RNS de ina nataony amin'ny RNS any a fampidera hoe samy tafita nefa tsy tena marina mahavita manofa tôbila Porsche Cayenne ny sasany nefa miasa any Magdo tsy manambany zany hoe ny économie an'iray manontolo arefitra ny anatin'ny week-end anankiray juste pour la frime de mifanitsaka am'izay hoe mialany ny avy any ananina de mialany ny avy any ananina esprit communautariste fa tsy esprit communautaire de tena faible be misy tsika par rapport ny communauté hafa donc zany na ohatra fotsiny zao rehefa hoe miovan'ny régime mahita taratra tsara tsika tonga ny filoham-pirenena anankiray manao visite ny diaspora aty andafy de tonga dia na ny organisateur de efa mandamina hoe reto karazan'olona reto any no asaina na ferana ny olona makao satria azonareo le izy faible be tsika donc zany déjà le diaspora malagasy entre n'izy samy izy tsy hoe tsy mifankahazo fa mifamorika zay ny ray ny faharoa koa zay tena sarotra de ny diaspora makany Madagasikara lay a Madagasikara dia miseho sentir hoe ela miseho milay tonga ty amin'ny tanàna aloha ny complexe tsy resana ntsony satria misekoseko kosa le avy ety indraindray tsy afeniny zany misy ny manana toe-tsaina ohatrany hoe avy ety andafy izy de ohatrany hoe izy ny rôle nefa koa na zany naty zany ny any toerana koa lasa mana toe-tsaina hoe ianao zany de natao isponsa fotsiny fa tsy miseho sentir atso zany le olona avy ety hoe fianakaviana na hoe ataotsika hoe tarika tsy miseho sentir atsony izy hoe iray aminy marina fa mety geste ny sasany reny zay ny fianakaviana iny fa quelque part rehefa tena tonga anao ka ohatra hoe misy resa-pianakaviana atao dia ianao tsy considerena fa ianao zany asena mamatsy fotsiny maprevy manao fety sy sisa de zay fa rehefa tena idirana am'izay zany le problème mpianakaviana dia tsy hoe mise à l'écart eo zany misy anankiray zay constat hitatsika fa idiratsika lalindalina am'izay le afiny ohatrany eo amin'ny fampandrofona ny resahako ny teny hoe diaspora de avy amin'ny teny grec izy io ny dikany hoe diaspora amin'ny teny greka de hoe éparpillement d'une population tsy hoe mipila ravinahitra fa éparpillement zany hoe miparitaka ary ny olona tena manana n'io fotokosaina diaspora io de ny jiosy no tena manana n'io fotokosainana diaspora io satria zareo rehefa any am'izay misy azy any de tena zay mahatonga ny jiosy matanjaka satria ry zareo zany miseparpie io miparitaka maneran-tany io dia mamafy ary miady ho an'Israël tezitra daholo ny olona hoe manjakazaka mihitsy reto jiosy reto manapatra ny fahefana satria zareo manana toe-tsaina hoe tsy maintsy miverina any Jérusalem ny jiosy anankiray
na miliardera toy inona izy ka manana ny toerana maizy azy eran'izao tontolo zao rehefa feno romby folo taona ny tovolahy jiosy un vrai juif convaincu de maka tsy maintsy mandeha any Jérusalem manao bar mitzvah. Inona zany bar mitzvah zany hoe ohatrany hoe confirmation antsika kristianina fa iny zany hoe rite de passage avy amin'ny adolescence l'enfance vers l'adolescence dia misy rituel atao any amin'ny synagogue. Azony atao ihany zany any amin'ny mpandehanana fa tena hoe tezaina mihitsy hoe tsy maintsy any Israël manao bar mitzvah. Le toetsainy zareo mihitsy zany zay. De zay mahatonga ny zareo manana force de lobbying maneran-tany. Redoutable zareo satria ils sont forts à l'extérieur dia tonga amilay misy firenkevitra nataony monsieur tonomelatselra tonomelatselra monsieur Alan Mancier isorako azy manokana na nivoy zany foto-kevitra zany malagasy izy io diaspora ozy izy hoe tokony voizina ty amin'ny diaspora ozy izy monsieur Alan Mancier ny hoe il faut protéger Madagascar de l'extérieur. Si possible ny iarovana ny Madagascar eo atoerana fantatrareo ny antony corruption fantatrareo ny antony tsisy liberté d'expression zany Madagascar na iza iteny na iza iteny tsisy eo mandeha sarika am-pandriana rehefa arivany andro. Donc ho anareo le miteny hoe ho an'ny olona tsy ataoko hoe nareo satria inoko fa nareo olo mahalala an'izany ho anareo zay miteny hoe modia ty Madagascar raha ty tanindrazana ny tena ty tanindrazana aza dia manao fananina manao exil ny tenany ka miaro any Madagascar any tsy moramora ne zany manao exil zany tsy moramora ary sika gasy manana an'le hoe l'appel du sang l'appel du sol mafy be ty amin'ny gasy aty zany hoe manina ny gasy mandany vola amina tapitrisany mampody ny razana avy aty makany Madagascar. Bon samy manana ny faharesen'dafina iny fa le philosophie ao ambadika dikan'izay zany lay protection ny Madagascar avy aty ivelany toetsain'ny diaspora maneran-tany io zany force an'ireo marocain reo reo turc reo miasa mafy ohatry ny omby izy aty de aveo izy mody miinvestira any am'zareo. Reo polonais reo koa manao an'izany portugais reo toetsain'ny diaspora zany zany hoe mandeha miparitaky izy fa aveo izy maka poste d'influence aty ivelany mba ahafahany miaro an'le fireneny aveo amin'ny toerana jananany biblika koa zany raha jerentsika ny soratra masina amin'ny tantarany Daniel sy ireo namany telo lahy Sadraka Mesaka Abednego dia nala en exil zalahy tsy hoe manao vacances de nitabatambazany mpanjaka hoe anao miaraka aminareo miaraka amin'ny latabatra misakafo amiko isakariva de tsy nety Daniel non zaho zy Daniel tsy iray latabatra aminao fa ny excuse ny Daniel de hoe zaho izy manana ny régime arahako ara-tsakafo tsy mety aminay izy io sakafonao io mantsy an'lay chef cuisinier ny mpanjaka fa aloha zay izy inana hany-kotrana foana de aussi izy le chef cuisinier ny mpanjaka non mahazo demande explication mpanjaka aho izy raha tsy mety misakafo amin'ny latabatra ny mpanjaka ianareo teneno izy hoe zahay mihitsy ny teny aminao hoe tsy sakafo zahay tsy hoe tsy mafanajana azy fa tsy mety amin'ny régime alimentaire anay sy le interdit amin'ny fivavahanay vodiny oetiny any le izy fa ny tena raisonnement ambadiky Daniel de ity tsy te hiaraka amin'ny ny babylonianina izy satria sao dia tamana ny Babylone am'le hoe tambatambazina karakaraina de tsy atsiaro any Jerosalema intsony ary zay mahatonga le salamo manao hoe lozako ok raiky tamy lanilaniko ny lelako raha tsy mahatsiaro anao Jerosalema zany hoe mizatra izy zany am'le fomba fiainana tsotra mba tsy
mba iraisany solidaire am'le fahorin'ny jiosy any an-tanàna. Le solidarité émotionnelle angamba lazantsika azy any an-tanàna dia ny se privé izy ny avantage noho ny manina filazana azy noho ny izy misaka tsy mandeha any an-tanàna. Tiako tenena aminareo zany de ty hoe parfois koa se privé zavatra be dehibe ny diaspora, surtout amina opinion politique ohatra zao, pour protéger Madagascar. C'est un choix. Ho anareo zay malala tsara ny position-ko. Tsy moramora manao an'izany zavatra zany. Kanefany izay no marikana solidarité ananako amin'ny tanindrazako. Fa raha ohatra ne ka hoe igalabona entre guillemets, tsy haiko moa zay hoe mo azo lazana azy amin'ny avantage sy ny fiainana tia, misy ane malagasy maro efa tena ny couper cordon ombilical tanteraka hoe non, zany amin'ny firenena io pasteur de mifona aminao fa efa vitatreo nana vitatreo ny Madagascar leo a tofoka et ils n'ont pas tort. Fa ny tena tsy mety na de fantatra ihany aza fa hoe mafy ny raha. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray koa misoratra masinao diaspora jiosy akana lesona koa i Nehemia zany, le mpitondra kapoakan'ny mpanjaka. Nehemia dia pardon le mpitondra kapoaka tsy hoe serveur fa iny zany homme de confiance ny empereur. Donc zany olona estimen'ny mpanjaka ary tena nanany confiance. Gaga ny empereur andray andro fa malomalo kendrika i Nehemia. Fa maninona ianao no malahelo tareto zao izy le mpanjaka. Dia tsy afaka ny anafina laheloko aminao mpanjaka fa mahazo vaovao any tanàna fa mijaly ny vahoakako. Miray tanindrazana amiko. Zay ve ozy izy ny mampahory anao? Zay ozy mampahory anao. Inona ny azoko anampiana anao ozy izy? De ozy izy hoe aloha ozy izy andeha ody aloha, andeha kely aloha fa tsy hoe andeha ody dia ikarakarany any. De ozy ny mpanjaka hoe omeko amin'ny trésor impérial lenao ny financer ny dianao voalohany rena ary hanamboaranao. De zay nanamboarana ny mandany Jerusalem. Jereo tsara ny toerana nananany Nehemia sy ny estime nananan'ireo ataontsika hoe vazaha raisina amin'ny toerantsika zany any Nehemia no nahatonga fikarakarana ny Jerusalema ka nanamboarana ny mandany Jerusalem. Zany hoe ny position sociale na ny estime ananan'ny olona aty ampielezana anao tokony hisy impact amin'ny firenenao. Fa raha ohatra fotsiny hoe efa metimety anao aty, mety ny fiainana tafita daholo ny ankizy sisa fa tsy misy impact amin'ny firenena dia tsy mitena koa refa hotana tsy hany fa eo ny mampisy an'ilay olana zany. Zay zany no taridresaka fa za tsy valapatra be fa tiako ianao échange tsika eto satria maromaro tsika manaraka eto na ny Madagascar na ty ampielezana mba te hieny ny version nareo aho ny hevitrareo ny amin'io resaka fifandraisana samy diaspora io. Inona ny olana hitanareo amin'ny samy diaspora malalaka ny fitenenana ary inona koa ny hitanareo olana eo amin'ny fifandraisan'ny diaspora sy ny malagasy any an-tanindrazana. Sokatra zany ny okevitra dia afaka mikliquer nareo am'ilay sarin'olona anankiroa mifanakaiky io ny ray bleu ny ray rouge, cliquer nareo dia mampiditra nareo arak'izay. Dao ary taridresaka fotsiny ny anjarako teo ka ty zavatrako ty tsy mety lay hoe ina lay hoe
ia manao live ataontsika hoe tsy matetika fa voverina kely ndray eto tiktok zany efa nanao taloha fa zao vao manao kely eto fa amina tematika momba ny raharam-pirenena surtout tsy azoko le ohatrany tsy mety lay hoe daoary eto amy tiktok tsy teolozia ny resaka fa fiainam-pirenena na fiainana fiarahamonina afaka mba sinao resaka ve lay diaspora tia Maorisy azafady tena tsy ananako information io fa ialako tsiny afaka miteny anao raha ohatra ka misy zavatra tianao zaraina fa occasion zany hoary miditra i Gingercat miala tsiny fa zay ny fazoko azy zay le pseudo mandroso tompoko matompoko salama tompoko sambana mba mandray fitenenana daoary zay mpanaraka ary tena mpakafy ary tena misaotra indrindra amin'ny fampianarana rehetrarehetra mihitsy fa tena enrichissant daholo sinao zany am'le thème androany dia zavatra kely fotsiny mba azoko lazaina moa za fa tsy dia afaka mamelabelatra zavatra be fa ny zavatra tsapako voalohany fotsiny zany anisan'ny problème ny diaspora malagasy dia mbola manjaka be le fanjanahantsaina mbola tena manjaka be le fanjanahantsaina dia le hoe ny toetsaina tout ce qui est vazaha ny aty dia tsara daholo dia ny atsika tsisy lavanazy tsony dia tena tsisy fahazotoana tsony zany ny olona rehefa tonga tiany akabeazany hoe mbola isinvestir fa tsisy espoir tsony ngamba ny koa mibetsaka tsisy espoir satria efa mipotehana tanteraka ny fotom-pitsainana ny amin'ny firaisankina ny amin'ny culture tsika ny amin'ny langue tsika satria na ny langue ary dia raha vao ohatra hoe manana accent dia efa mifampikritika raha vao tsy tena hoe tena hoe mbola menatra amin'ny malagasy hoe gasy aty mbola menatra tsika tsy le identité atsika amin'ny malagasy atsika zany efa simba sady tsy mikolokoloana de en plus za zao mahafantatra ohatra hoe namany zanaky ny ankizy génération ataoko hoe ankizy teraka tamin'ny génération ny ankizy teraka 70 75 reny rehefa miteraka dia ampianarana teny frantsay ny ankizy na ny ampiangonana ary dia atao amin'ny teny frantsay ny sekolala dia misy miteny mihitsy hoe any Madagasikara zany efa prépareny ny zanany hoe akaty dia hopotehana total le teny malagasy dia hoe tsy mahay an'izany ny zanakay aza atao amin'ny teny gasy fa tsy mahay an'izany ny zanakay dia efa simba be tsika mila verina zany le fitiavana ny kolontsaintsika ny tenintsika ny mombantsika rehetrarehetra ny fitiavana ny firenentsika mba ho fiara koa tsika hoe malagasy manana ny tsika ary mba hanana ny mba hiverina le fitiavana n'le hoe mbola misy espoir ihany zany ny any an-tanàna fa tsy hoe dia aty dia ny aty ihany no jerena dia le faharoa le resaka entre ny diaspora aty sy ny malagasy ihany dia hitako misy complexe be zany amin'ny nany aty na ny olona any misy complexe hoe ohatra fotsiny zao ohatra hoe raha makana Madagasikara ka mba miezaka zany ny olona avy aty te hanova zavatra te hanova toetsaina na amin'ny olona manodidina azy fotsiny hoe ohatra tsy manary fako manipotsipy fako dia efa mahazo vavabe nareo koa miseho milay fa nganareo rehefa avy any andafy dia miseho any tena mbola sarotra manova le toetsaina fa ohatrany hoe misy complexe raha ohatra hoe mba te hanova zavatra famille fotsiny zany manodidina hoe mba atao ohatr'izao ny fifandraisana atao an'izao ny zavatra dia hoe nanganareo rehefa avy any dia hibaikobaiko
tsy haiko nareo rehefa nianana zany fa hitako hoe mbola misy complexe koa zany entre an'le hoe olona any hoe ohatra mieritreritra zany hoe tavela any de vomafy anty entre guillemets tsy fantako aloha zay lazaiko tam'le teo hoe zafady manapaka tenao hoe magaga ho fa rehefa iny fois lasa ty ny gasy aty velany zany a de ohatrany hoe entre deux chaises izy sady tsy anetiziny tsy aniany de ny aty tsy efa mampafantatra hoe ianao tsy tompotany mandrak'izay na de mahazo taratasy aza any koa izy de hoe ana ianao efa tsy hoe tsy gasy so efa tsy namana tsony le terme namana matsy hoe efa tsy le praipetsapetsa ohatrany teo aloha fa lasa ohatrany hoe misy question na hiérarchie zany zay fatsapa de le toe-tsaina zany tena mbola sarotsarotra fa raha mba miezaka daholo tsy rairay hitako amin'ny fampianarana raisina aminao zao de efa hitako hoe misy fiatraikany le izy efa hitako misy fiatraikany tsikelikely ka raha ohatra hoe mba samy miezaka daholo tsika zany tsy na ohatra hoe fandona amin'ny ataoko ohatrany hoe le rejeten'ny olona rehefa ohatra te hiova te hanova toe-tsaina de mba miezaka ihany fa tsy kivy tsy tokony ho kivy zany tsika tsy tokony ho kivy ny fahitako azy fa mbola enjana ihany le fanjanahantsaina ary hitako hoe mepira le izy amin'ny resaka internet le fean'ny internet mepira vao mainka simban'ny kolotsaina ty ivelany de vao mainka tsy makafy an'ny azy zay koa zany hitako hoe tena problème tsy haiko fa zay Sotro ia Shelby oui miarahaba to pasteur de miarahaba ny rehetrarehetra manaraka ny fandaharana ataonao voasambany mihitsy zao nahitanao tato amin'ny TikTok de tonga de lina be satria any amin'ny Facebook ihany no hitako anao manao live matetika de any Facebook manko somary tsy de maharaka revo any fa de ato ohatrany mahafinaritra de zay nahatonga anao hiakatra zany hoe de voalohany mankasitraka anao amin'ny zavatra rehetra zaraina indrindra moa zany amin'ny fanasoavana amin'ny firenena amin'ny hoe mba hanovany toe-tsainy malagasy na ny Madagasikara fa indrindra ny diaspora za moa nare nametraka fanontanianao teo le resaka diaspora Timoris satria za miasa ty de ozy izy ianao hoe afaka miakatra de afaka resahana olona zao misy de zany masika ho tenainy kely fotsony hoe tamin'ny resaka zay tam'le taloha zany de nisy anjara mihitsy ny ta Timoris ary arisananao ny fanambarana sy rehetrarehetra fa tsy niaraka ny zavatra nisy moa zany ny fanovana nisy tsy araka ny eritreretina satria zao taloha zany ohatrany hoe mahatsiaro tena anao zany hoe manao zavatra rehefa tamin'le tolona iny zay an'izay de am'izao am'izay zany ianao rehefa mieritreritra le izy am'izay ohatrany hoe tsy haiko hoe ahoana gany ilazako anazy ohatrany hoe déçu zany déçu zay ngamba ny tena mampalaza anazy de tiako tenaina zany hoe le toe-tsainany malagasy aty tena ohatrany efa nitenain'ny madama teo iny madama Anna teo iny hoe resaka teo aloha fa ny anahy zany le toe-tsain'ny gasy aty zany tena tsy miray mihitsy tena tsy miray satria aty zavatra malaza be aty manko le hoe misy taratasy sy ny tsisy taratasy de le politanao le polisy aty tena manao zavatra manao descente sy ny rehetrarehetra zany zareo de tena manala baraka surtout raha vao gasy zany ianao raha ohatra zao hoe ianao mialatsiny ohatra hoe ianao zao anao vacances aty de ianao zao raha vao eny amin'ny aéroport fotsiny anao vao to miditra eto de fanontaniana apetraky ny zareo aminao tonga de maro be mihitsy ny hozy izy hoe inona ny asanao inona ny ataonao aty ahoana ny fomba nahitanao vola anaovanao vacances sy ny rehetrarehetra nefa ny rehefa normalement tsy tokony hametraka fanontaniana zany izy fa raha vao gasy tonga de zay ny fanontaniana mipetraka de nahatonga an'le izy zany maro be ny gasy aty tsy manana taratasy fa en fait moa zany na France misy an'izany fa ny aty moa zany resaka satria ny aty haiko de le zareo zany influencé an'igny am'izay hoe zay gasy rehetrarehetra de ohatr'izany daholo zany hoe itohiditra eto Maurice satria manko visa touristique ny idiran'ny zareo aty de izy touriste malagasy zany miditra eto de azona fanontaniana tena hoe fanontaniana tsy araka ny eritreretinao hoe inona ny asanao me preuve hoe manambola ianao nefa ianao fa manana devise aminao isao le devise anao ohatranao zao mitondra ataoko hoe 1000 € ianao isao imasoko eto izy le devise ozy izy fa iveriny fa mandainga ianao
dia izay ny tsara ny fantatra saika mba ho resahako zany hoe enjana be ny toe-javatra ty dia le gasy aty zany tanao tena misy gasy misy taratasy vita amin'izareo manoro hoe ato mandeha any polisy zareo dia miteny hoe ato misy olona tsisy misy taratasy mitoroka zany tena vitany zareo mihitsy manao an'izany dia hoy izy hoe sao dia veriny gasy reto fa aty Maorisy any misy tsisy taratasy fa na any France ange misy an'io fa ny olona any tsy manao zavatra ohatr'izany mihitsy satria samy malagasy manina raha mba harovana ary le olona na dia tsy tianao ary le gasy ohatrany hoe miady aminao le olona fa tsy ho tonga mihitsy ianao no hoe andeha any polisy ianao dia hanoro hoe misy olona tsisy taratasy ato fa tena maro ny zavatra tsy dia maro ny zavatra ohatr'izany aty dia zay mba tiako resahana hoe enjana be fa tsy zay misy le problema le fiasaina tsika tsy makasitraka manameny fitenenana dia mihinanao foana zay raha ohatrany hoe misy anina fa mahafinaritra be ohatr'izany eka misaotra tompoko io anoko mialatsy fa zay ny pseudonao Anao tompoko salama tompoko ary io miainanao ny tena resaka eto moa zany hoe diaspora manana olana amin'ny le olana diaspora samy diaspora inona ny hitanao olana entre diaspora sy le hoe ny diaspora sy ny malagasy ny atanindrazana koa misy tsy fankazahoana ahoana ny fahitanao an'izay ka eo zany samy manana ny fijeriny dia samy manana le hoe inona ny antony elan-tany dia samy tsy mitovy aloha zany ny fomba fijery dia miankina amin'ny expérience ny tsirairay indray zay fijeriko anazy fa ampirindra hoe inona mission anao rehefa diaspora ianao vis-à-vis amin'ny tany nevinao zay angamba ny tena question raha ohatra hoe niala tany zao mpianatra nandeha naka visa na étudiant tonga aty aférance moa izy anay dia mieritreritra hoe ody avy eo dia nefa le perspective d'avenir any amin'ny tanàna ohatra atao dia crise de 2009 décalé amin'le réalité anao satria le mission voalohan'ny alanao tany hoe hianatra eritreritra hoe nanao le lettre d'engagement iny rehefa maka visa hoe hiverina ohatrany tsy ho fanaraka amin'le réalité ntsony donc miova zany le paramètre dia mitady hevitra ny hoe ahoana indray zany ny fomba ahafahanao miova zany le fomba fijerinao manontolo eo le question mipetraka hoe mamadika an'le mission principale anao zany ianao hoe anasoa ny tanindrazana ve sa ny tenanao amin'izay manomboka eo ny jerenao oui lafiny indray zay fa personnel zay après indray raha ohatra hoe par rapport amin'ilay fiarahamonina indray hoe nivoaka tao anatin'le obscurantisme ianao bon nivoaka tao anatin'le atao hoe limité zany le fomba fijery mahita philosophie de lumière ianao nivoaka aty et bibliothèque koa toa dia accessible ny champ ahafahanao manao débat koa large be mahita horizon ianao satria mifanerasera amina mentalité isan-karazany sy philosophie isan-karazany dia mihetsika ny amponao satria ianao mahatsapa tena hoe oay za gasy petraka amin'izay fanontaniana hoe ndeha ianao zany mba hitondra ny te ody ianao hanazava ny tena nieritreretinao hoe maizina or nefa le izy le théorie du climat mametraka mihitsy hoe ny climat ty tsy mitovy amin'ny climat any ho avy ianao hitondra ny fahazavana azonao aty miankina amin'le climat aty ho hitanao any dia eritreritra ianao hoe ametraka hoe zao ny zava-misy tena marina fa tsy io zavatra hitanareo io tsy mifanaraka amin'le réalité dia ohatrany aloha ihany mangina satria ho vonoany olona ianao raha hiteniteny hoe zao no izy amelesona tena zay manko le amin'ny Platon zay dia mety aminao ve ansa tsy mety aminao ntsony question mipetraka important ve zay satria mampahatonga anao hisalasala hoe andray andraikitra anao raha andray andraikitra anao zany mission suicide satria abandonenao aloha zany ny confortnao sy ny fitsaboana sy ny rehetrarehetra ny contribution nao amin'ny rehetraretinao hatramin'izay very daholo zany or nefa ny anao actif mandritra ny période iny aty amin'ny tany aty
mody anao zany une partie any tenanao zany efa lany épuisé aty. Any zany le question mipetraka hoe am'le fiarahamonina zany ilaina ve anao satria anao zany tena marina tsy ilainy zareo anao fa mety any am'le resaka tenenina teo hoe sponsoriser an'le zavatra fotsiny hoe izao ny ilaina ianona tsy mahita lavitra. Donc fomba fijery anankiroa samy hafa mihitsy ny grille de lecture antsika aty sy ny zavatra ilainy zareo any. Any ka raha ohatra hoe ianao aty mafana fo be zao de mahazo fahefana am'izay ary ianao any de jereo ny hoe miova daholy, tena miova daholy mihitsy e. Tsy arak'le natenainao iny le olona teny hoe zao ny ataoko raha tonga tsy mitombo na mety hoe zary mety tonga mety miova amin'ny film ohatra. Fa ny question mipetraka ve hoe iza ny sa, iza ny tena sa i-abandonner ny confortny satria Madagasikara ve mbola mila sorona amin'izao fotoana izao? Mila sorona ve io firenena io? Satria raha miresaka jios ianao teo hoe diaspora, jios manko condamné izy condamné izy réussir any amin'izay alehany rehetrarehetra any satria izy tsy inona tsy manana tany raha zany. Raha hiteny ianao hoe anazy Israely io mbola finoana ara-baiboly ny tenenana an'izany fa any amin'izay toerana alehany dia hovainy hatramin'ny archéologie sy ny histoire anao lazainy fa izy ny razambe anao. Tiako atongavana zany hoe maka position statut social izy any amin'ny toerana izay misy anazy arak'ilay nitenenao teo mba ho respecteny izy any. Ascension sociale zany. Malagasy manana an'izay tokoa ve malagasy hoe aka poste statut social aty amin'ny firenena hafa sa hijanona amin'le soubassement foana hoe iservir an'le tsy haiko nahitanao le SMIC ohatr'izay foana. Misy olana be fa aleo aloha fa zay ny anjarako fa lava be raha hiteny eto foana. Ya misaotra betsaka. Misaotra anazy tsika i Taolo 614 zay moa ny soratra de zay no andrasako azy. Merci nampiakatry pasteur. Entako. De misaotra betsaka koa amin'igny fizarà ataonao isan'andro eto zany satria izy nitenen'ny aloka teo hoe mission suicide mihitsy ho ataonao tsy zay olo rehetrarehetra zany mahavita an'igny. Ary no ohatra hoe za tena mahasay miteny hoe no misy hoe pasteur folo mitovy aminao avao Madagasikara ao fa fiovà fa tsy fantako mihitsy zany ny fiovà hoe fa faniova tagny. Izao fa matetiky izy io live-nao ohatra hoe olo 40 avao zao mijery anazy satria tsy vitsy koa zany olo mahatakatra an'le raha resafinao hoe zay angamba gn'afaka zakako anazy. Vitsy gny mahatakatra anazy de vitsy koa gny tsy te hahatakatry na de hoe mahatakatra izy. De mampalahelo zany le raha satria gny hakamaroana gasy efa kivy hoe efa tsy possible sasa gn'avotana any Madagasikara. Agny fahitavako anazy. Somary hainao avao le fomba firesahako zao moa zany amin'ny ankapobeny fa fa ihany anao. zay zo fa igny moa zany gn'anahy gny fahitavako an'io resaky hoe diaspora moa zany gny resaky mba tsy hoe hiala be am'le sujet zao. Gny raha tsapako zany hoe nezaneza andehananao eran'izao tontolo zao ty de no ohatra olo boasalama say miaraky normaly avao gny raha agnatin'ny lohanao hanao tsy maintsy mahatsapy hoe gasy anao na tianao na halanao satria no fahanao mandeha mifankahita amin'olo raika tsy maintsy magnontany anao olon'io hoe boakeza hanao tsy afaka avandy anao hoe boakeza hanao. Za ohatra hoe vao mahita gasy tonga de mety ataoko hoe 95% fa tonga de fatako hoe gasy io. Fa ny africain sasany nefa magnenty indien koa zao mitovitovy amina tarehina gasy igny ohatran'izay na hoe le resaky vary sy ny tariny fa igny moa zany tsy de taretiko agny fa ny afaka teneniko hoe gn'olo mpanaraka anao eto zany samy olo te hanao raha aby fa izy zay ohatra hoe alako tonga de direct zany le raha hoe ohatsy hoe pasteur henany keo lasa somary hoe manahira zao hanao henany keo ohatra hoe handehandeha hody agny satria nesorigny raiky tiky nesorigny raiky igny niala gny raiky nisy olo avao koa bo mitovy avao koa ero aby bo mitovy aby fa igny zany tsy fatako hoe nanao kory le olo ny coloniser atsika aloha zany hitako hoe tena nahay
Ny mba hoe connaissance fatako moa zany hoe nandiniky ny culture atsika sy ny hoatran'izay ligalenie alohan'izy hanjanaka atsika de tena ny hainy zany ke soasoa zany hoe social au niveau social na hoe religion nanovana azy fa ny hidécoloniser-vana anazy a partir an'io koa zany sarotra satria io raha resafintsika neto ataona gasy hoe hanao mihitsy vendra aminazy hoe mbo mora aminahy magnazava amina vazaha na hoe olo-kafa tsy mitovy firesaka aminahy ny raha agnatin'ny saiko hoe zao ane ny tena izy amty fa noresahako amina gasy nefa le raha vendra ny fahitavan'le gasy anao de zay mahatonga an'le akamaroan'olo lasa kamo zany hoe misy concentré aminazy izy aloha satria alohany hanao andeha hagnampy olo raiky tsy maintsy vatanao aloha hagnampy anao zay anao vao andeha afaka andeha hagnampy olo kafa fa ny afaka resafiko koa zao Burkina Faso zao na hoe nana chance ereo hoe nanana an'io président anagnan'ereo fa izay zao tsy haiko hoe zany hahitava olo hoatran'izay fa ny mety solution angamba de hoe mananga karazana organisation secret angamba de hoe miasa ao navaly satria ereo mora negny manao ratsy par rapport amin'ny manao soa zay zany ny fahitavako anazy de ka ny olo mpanao ratsy fa mandeha izy amin'ny fanaovany ratsy sy ny io zao misy famonobonoa olo sy ny tariny agny malaky gnazahoanao vola fa gn'olo manao marina zao sarotry ny mafaky manambola avao koa anao fa ny hakamaroany ny manao raha ratsy ny tena malaky ny fahitavana de nefa vola agnisan'ny force hiadivanao amina vola koa bo compliqué sy ohatran'izay malakilaky kokoa zany gn'anazy fa gnafaky resafiko hoe tohizo de arovo gn'ainao zany a maximum zay gnafaky tiako resafy satria manahaka anao zao hanao zany mahatsapa hoe alohan'ny ifatezanao tsy maintsy misy gny atomboany de misy gny fiafarany fa hanao nanao raha hanao alohan'ny ifatezanao fa tsy hoe mifoha maraindray de misakafo tsy haiko aloha zany hoe manao kory gnatorian'regny mpanao politika atsika regny fa mafimafy zany ny fomba hagnovana anazy angamba zay gnafaky resafako anazy fa nefa tsy afaky hoe hiraviravitagna satria misy antony matoa hoe niteraky tamy Madagasikara tao hanao amina fa tsy hoe teraky tamy pays hafa zay izao fa no zaho manoka zany mahita hoe za ta Madagasikara tagny hoatrany hoe magnenty télé zany hanao mila maka distance anao vao hitanao hoe ino sary mandeha amy télé eo fa ny ohatry to fanao akaiky egny izy mifangaro raiky aby avao couleur zay ny fahitavana fa za zany fa tena mandiniky amizay hoe manao réflexion za hoe ny gadra zany za ta Madagasikara tagny fa gadra en plein air gn'antony resafako an'izay no ohatra hoe za ohatra hoe vazaha boaka aty hoe handeha Madagasikara juste passeport avao mitadiaviny de mandeha izy amitsika fa nefa nofa ohatra ereo handeha nofa atsika handeha aty papier tsy papier sy ny ohatran'izay ny raha tsy azony gasy zany mila fatana gasy zany hoe tsara le Madagasikara samy managny valerany aby gn'olombelo rehetrarehetra fa anjaranao amizay mametraka nefa le fahantraha koa nefa zany amboarin'le olo le fahantraha satria mampidibola anazy zay le teneniko hoe de zay fa courage pasteur fa natomboky io zany mitoika misaotra anao fa sy mora le izy ka arak'izay hoe fa safidiny raisinare raha fa marina mihitsy zay hoe tena matsiaro voagezany ny vahoaka tsy voatery resaka mpitondra ihany io fa lay système efa hatramizay mihitsy donc zany ny fomba idébloquena an'izay zany mbola mila karoinak'izay nanaovana anytony mba au moins mba mety marina fa 5 araky zakanao zay fa io ane mety manahaky an'ry Afrique du Sud mandela raiky avao de fa nanova raha tao ka mety misy olo raiky ano agny tsy aposika afaka maray agny mety manova raha de zay mitady an'le les perles rares zay koa ilaitsika eto zay ny tena marina io il faut pas se mentir hoe immobilier za zany nanana an'ty misy zavatra fanampianariko tamy page le manao hoe manomboka any misy aloha ny atao hoe idéologue de aveo zay vao mandeha ny leader de zay vao mandeha ny suiveur tsy possible zany mandingana tonga de makary amin'ny vahoaka atsika fa le atao amin'ny idéologie aloha itady olona ho lasa leader
zay zany no tadiavisika dia tahaka andry Nehemia reo, Nehemia sezy raha raiky avao ne mipodika avy amin'ny fahambabona agny de vita ny reconstruction ny Jerusalem e. Donc tsy voatery hoe mobiliser masse tsika fa rehefa misy olo raiky roa manahaka tamin'ny colonisation zao isan'ny Raseta sy Ravoahangy sy Rabe Mananjary olo telo nefa nanovan'ny tantarany Madagasikara na de mbola tsy tena tanteraka ara zay ny tadiavisika eto hitady zay perla zay ka anisan'izany ntsika eto ka de misaotra anareo nandany fotoana eto tsy mety nisy page TikTok misy divertissement fa safidy eto anareo de misaotra be deabe. Misaotra anao fa magnapatra izy. Ya Iandry Nirina Salama daholo a. salama tompoko. Salama. Saika mba hiteny fotsiny aho hoe mikasika ny hoe diaspora. Déjà tsika diaspora indraindray a zavatra remarqueko tsy miray hina tsika indraindray. Raha ohatra ka ataotsika hoe misy namana tonga ohatra satria za zavatra zany expérience convaincue zany satria nisy fotoana vao tonga teto à La Réunion de sendra mba nanao salama hoy za satria fatako izy gasy de inona ny zavatra nieritreretiny tonga de navaly ny teny français de izy io tsy mahay teny gasy nefa izy gasy be. Raha izay satria idirako am'le hoe resaka hoe anany Madagasikara zay a le fagnovanany Madagasikara tsika diaspora tsy miray hina satria tsika raha mba afaka miray hina tsika mety afaka manova zavatra tsika. De faharoa magnaraka an'izay koa liana Madagasikara am'izao fotoana tsika miteny zao raha ohatra ianao ka avy aty mba miteny zavatra am'zareo hoe zao ny tokony atao zao ny tokony atao mifandraisana anazy tonga de afa nareo manko mahay miteny satria nareo tsy aty fa raha aty nareo fantatsinareo tsara le zavatra. Nefa observation ne tsy mitovy afa observation à distance zany ianao maafaka manao analyse tsara ianao hoe zao ny zava-misy zao ny problème fantatsinao daholo zao zao ny point fa izy eo atoerana tsy manana observation izy satria ina efa fanina ny zavatra igny izy efa voan'iny zavatra igny izy na ny inona moa zany na ny toetsainy ara zany efa baden efa tsisy zavatra azo nraisina de nefa ianao manome hevitra anazy amin'ny fotoana igny izy ndray tena io ange tsy vita nyresaka any aminareo e fa nefa misy fitenin'ny dadabena izay hoe misy fitenin'olona indraindray koa hoe hevitry ny maro mahatakadavitra. Raha mba afaka miainao ny hevitra igny izy mety hoe possible na tsy ahavoova ary izy mety manana idée izy hoe bon raisko idée nianina de atambatriko amin'ny idée nianinatsy de atambatambatra eo ty possible zay mety hoe afaka anova ohatra ataotsika hoe mety possible izy afaka manova any amin'ny fokotany fotsiny aloha de fa zava-dehibe zay fa le izy zany ny tena marina zany le izy le resaka hoe diaspora eo ihany tsara le diaspora fa le diaspora misy antokony koa le diaspora nefa satria navako an'izany raha voenao zany ohatra hoe ataotsika hoe diaspora vao tonga vetivety ianao tsy considéren zareo diaspora anao am'izay fotoana zay satria le diaspora an'olona efa ancien zany fahazahoako anazy efa tonga efa ela zany zay le diaspora raha fahazahoako anazy satria zahay nisy fotoana zay mba mandeha amin'ireny fivoriana malagasy anina reny de hoe ty ange zavatra efa ana efa ela ty zavatra ty e mba tokony ampafantarinao aloha le olona zay anao vao miteny hoe ana efa ela ty zavatra ty fa za nge matoa za lina miditra am'le zavatra mety misy zavatra tiako fantarina koa anao. Par exemple anao ohatra hoe misy papier sendra mba hoe anao mpikambanao amin'ny diaspora manontany anao hoe ahoana reto mifanavana an'izao fa zahay ty ohatran'izao io ane mandeha ho azy foana eo fa aza anina vana jamais ny diaspora iteny anao hoe atavy ohatran'izao fa avelany anao zay le problème ny diaspora. Tsy haiko aloha pasteur rehefa ny nandalo an'izany fa zahay tena misy zany tena misy nandalo an'izany mihitsy nanay taty misy an'izany manapaka teninao le vazaha ndray miaraka taminao nandeha nakany amin'ny ambassade sy nitady ny service hoe ahoana ny ahafahana manampy anao mity fa le gasy tsy rototra mihitsy tena marina zay voilà zany mihitsy le izy
satria le izy zany am'zareo zany ianao zany raha vao gasy vao tonga vao vetivety zany ianao tsy considéren'zareo anina zany ianao diaspora fa tsy haiko hoe fieritreretan'zareo ve zany raha vao tonga vetivety ianao zany de tsy olombelona zany de zay nahatonga anahy nisy fotoana am'zay miteny amin'ny namako hoe miteny manao débat amin'ny namako hoe za reto tsy mba te hiditra am'ty fikambanana hoe diaspora ty aho fa ohatran'ny fiatsaram-bela tsy ny tena betsaka ao anatin'le zavatra fisehosehoana fizahozahoana ke zay tenenako am'izay hoe le hoe resaka hoe diaspora zany hoe zara hoe anarana le diaspora zany anarana hitambarana fotsiny le izy fa tsika manontany mijery nge ohatran'ireny marocain regny diaspora marocain ohatra hoe na hoe reto israélien reto fa jereo zareo fa tena miray hina zareo na romanie reto fa tena manana ino ty manana statut manokana mihitsy zareo ohatrany hoe karazana hoe firenena kely ao anatina firenena ray mihitsy zareo ary zareo tsy mifamela tsy mifanary zany fa galala le gasy aloha ny diaspora gasy aloha pastera tena sarotsarotsy tsy haiko hoe le colonisation araky ny tenenin'le frera teo aloha angamba hoe nahay mihitsy le olona namy coloniser atsika tena nahay mihitsy izy ka tena le diaspora gasy tena sarotra mihitsy ny hoe anovany hoe angamba hoe miverina hoe informat tena daholo angamba ny lohan'ny diaspora zay am'izay vao omena logiciel hafa hoe ty mety amitsika zay angamba izy hoe tena hoe iova vao vetivety koa zao zahay sendra nandeha amin'ny plage de sendra mipetraka amin'ny plage aho de le madama zany mandalo de za sendra nitsangana de voadonako izy eniko tsara zao misofoko hoe miteny gasy be izy avy any de hoe azafady madama fa tsy fananiko le izy de niteny français be le madama sady namata de ome fotsiny aho hoe dry mampalahelo le gasikara lasa tsy tian'olona tena enjaka izy eka misaotra betsaka misaotra anao be bebe hoe marina zay resaka fanamarena ataonao zay hoe le mandeha anatina tsy s'intègre anatina fikambana diaspora fa mahavita zavatra kokoa ary anao manao association aty andafy aty miaraka amin'ny vazaha pour Madagascar efficace kokoa n'olo hoe anao zavatra miaraka amin'ny gasy pour Madagascar zay koa expérience anakiraiky hoe ohatra tamin'ireny cyclone reny zao zay nanina de miteny fotsiny zay am-piangonana ama-pasteur ao hoe mba vojereo ny firenenay fa tena mafy ny nazo anay de tonga de noeo le olona mideside andao anao rakotra ao anatin'ny azonareo tonga de action aragasy zao mbola komity lava reny be mbola anao tsangatanina mbola miady hevitra mbola voilà tena marina zay eto misaotra betsaka tsy sarana fa tsara le izy fa toy izy le fandarana fa tena hoe za tsika atao foana ady tema ohatra zao fa de makasitraka atsika rehetra eny ary raha misy olo-kafa mbola afaka miditra de afaka milomo kely oui mais aniko misy ohatrany hoe karazana volet anankiray an'le diaspora ndray zao resaka tena resaka an'le volet an'le hoe diaspora par rapport am'le any amin'ny tanàna fa ty ndray le diaspora entre samy diaspora diaspora samy diaspora zany a misy vague de mbola misy koa génération izy io hoe première deuxième hoe niteraka zany de ohatr'izay de misy hoe de racine tanteraka fa tsy manana an'le io moa zany le hoe mampanembonembona any amin'ny tanàna zany or nefa nijereo tamin'le mouvement farany toeny niezaka ny hoe avondrona daholo ihany le izy fa fangarika le izy satria misy hita hoe tena mafana fo mampavany amin'ny tanàna anazy fa hita indray nefa ny hoe misy hoe tsy micomprendre mihitsy hoe ahoana moa zany ny fandehan'ity satria le ankizy zany ankizy teo gasy fa tsy manana an'le fierté mampamalagasy eo am'le hoe izy zany tsy hoe mireunia ny identité any fa tsy hitany hoe aiza ho aiza moa zany mampafiaira anazy amin'ny mampamalagasy anazy question
existentiel mipetraka be zay. Zany hoe responsabilité an'le ray aman-dreny zany le izy. De responsabilité an'le communauté koa satria matetika any am-piangonana fotsiny le communauté gasy mi-existe fa rehefa tena dinihanao ohatra hoe RNS zao ohatra ny karaza fampisehoana fotsiny ihany. Fa le hitanao le fiangonana zany ny hitako hoe manotaiza le izy za nandeha fiangonana ihany nisy fotoana fa rehefa hitako de hoe ohatra misy toriteny amin'ny teny gasy sasany nefa misy toriteny amin'ny teny ohatran'izay hitanao hoe tsy logika mihitsy zany le izy satria tsy tezainao zany le olona de iainao anatin'le firenena. Hitanao le élément mampafirenena zany tsy mitombina zany amiko hoe ahafahana mampita an'le identité amin'le zaza fa hoe ampirahiraina eny fotsiny de mihira-pivavahana izy de mety araharahany fotsiny io any ka aty aoriana lasa misaraka ho azy na resaka fiangonana fotsiny resahanao hoe misy fiangonana natokana ho an'ny gasy miteny vazaha tena misy zany sy ny fiangonana natokana ho an'le gasy le ohatra hoe Betsileo tena misy zany ce qui fait hoe misy communautarisme zany de misy scission koa zany tsy mitombina zany le identité donc raha hiteny hoe diaspora zany de efa tonga de tsy mitombina mihitsy raha toa diaspora gasy. De zay fotsiny ny anahako fa de misaotra betsaka mariny zany hoe efa voalazako merci beaucoup mariny zany lazako teo misy le communautarisme ohatrany hoe plutôt hoe Betsileo sy ny sisa ny Antanosy Antandroy Betsy misaraka de any no accent kokoa tena mariny zay le unité nationale ozy izy ny namana manoratra eto sarotra be eny RNS dia anisan'ny zavatra anankiray zay efa ela nanatsikaritra an'izy io zany hoe tokony force angeza be io RNS io fa hitako hoe dommage mahafinaritra ilaina fialamboly tsy mandany zany ilaina ny miona amin'ny praitan-drazana mba mifandombehery sy mba mikorana fa hitako hoe dommage hoe vu le hoe io ny fotoana tena hoe avorina gasy farany be indrindra ary tena hoe na le tanàna ray manontolo raha tena mitalaka hoe reo dolo ny gasy tena hoe fa saingy sasarety la tsy force de frappe mihitsy zany le izy fa lasa ary d'ailleurs lasa zapen'ny mpanao politika raha matsikaritra zany mbola tsy nandeha tany amin'ny RNS de raha tsoroko ny marina fa matsikaritra rehefa le mandeha amin'ny YouTube sy sisa de tonga eny surtout akaiky ny période électorale tonga ny zalahy mpanao politika tonga ao koa ohatrohatray de voilà tsy lasa zape zany le izy de lasa matimomoka sotranao zay ve mbola misy manakambara ve tsika afaka miditra zay mbola te hiditra momba ny diaspora no hevitra zany hoe nitsy ny olana eo amin'ny samy diaspora ary ny olana ndray eo amin'ny diaspora sy ny any an-tanindrazana eo zany no antony resaka natao teto androany tolakandro fantarina kely ozy izy hoe ilay gasy amin'ny firenena izy moa natao hoe diaspora haka ame miparitaka manerana zao tontolo zao de atao hoe diaspora aloha zany raha amin'ny définition ankapobeny tsy hoe définition fa fahafantaran'ny olona azy amin'ny ankapobeny na n'olo lasany Norvège lasany France any Amerika de fa diaspora zany ilazan'ny olona azy raha misy hiditra ve sa zay no izy ny androany kasitrana be deabe aloha ny namana zay efa nitondra ny heviny mahafinaritra izy io ka na raha vo ivela Madagasikara de efa izy ka tsy miankina am'le hoe na akaiky na lavitra de mitovy ihany diaspora daholo filaza azy eny ary zay ngamba raha ohatra ka mahazo miditra anao izanakaja mazara da soarinao invitena raha ohatra ka aizy izy teo tsy hitako ny clique eo le misarin'olona roa io de accepteko anao raha te hiditra voilà io fa mipotra
Voilà. Zay ohatray fanaovana azy. Tafiditra anao? Ok. Merci beaucoup. Bonsoir, Ja. bon. Bonsoir. Za aloha mikasika diaspora za karaha manana sosokevitra kely hitako indesiko amintsika jiaby eto. Ja. Satria zany atsika jiaby io na mifankatia na tsy mifankatia samby agnatin'ny vilay araiky kamo zay doko volagnako izy hoe ataotsika hoe Madagasikara ray ihany. De raha exemple tsotsotra ataoko hoe par exemple zegny agnatin'ny vilagny araiky misy rano mandevy, atsika jiaby agnaty ao misy motro mirehitra ambany ao. Anao tsy haiko, za tsy hainao fa atsika samy gasy. Akory ataotsika ampanintsy rano io hamono maimay ambany ao. Zay zavatra misy. Ke za zegny zavatra hitako eto mba iangaviako amin'ny diaspora jiaby. Satria atsika magnano analyse Madagasikara, ino zavatra très important tokony ho samborigny voanalohany a Madagasikara io mba hialantsika amin'ny problème. Ikomansiagna amahagna le olagna misy a Madagasikara. Maro be olo miteny zavatra maro. Fa amiko aloha za mahita resaka fotodrafitry asa. Resaka asa misy ny tegna important. Ke les solutions hitatsika eto tokony mba ndesitsika zegny hiarahantsika amin'ny fitondram-panjakana zay misy amitsika ao. Ke ino hevitry hitako le resaka unité nationale. Par exemple zegny tsy atsika diaspora fotsiny fa na agny a Madagasikara. Par exemple ny a Madagasikara zegny miaraka misy fitambarana sady mangataka autorisation amin'ny fanjakana no magnano karazana interview magnapita le hafatra le projet ny diaspora aty ivelany. Hoe diaspora ty hoana amin'ny fitondram-panjakana, hoe misy projet zegny mba hikoragnany diaspora ndraiky mpitondram-panjakana mikasiky, ataoko exemple tsotra hoe karaha usine misy ao amitsika marobe efa maty, ino solution tokony amilomagna le usine io. Est-ce que Madagasikara fitondram-panjakana atsika ty fanjakana atsika tsy manana moyen mamelogno ro usine io? Rehefa tsy mahita moyen izy fa nagnino tsy privatisena le raha mba hafany vahoaka zegny mahazo asa sady fanjakana malagasy no misy fidiram-bola. Au moins zegny même 45% minimum na 55%. Ke zavatra jiaby zegny rehefa mitambatra diaspora de magnano karazana hoe invitation ny mpitondram-panjakana zay mi-concerner le projet kasaitsika anontaniagna le fitondram-panjakana atsika. Rehefa tonga ty ivelany amizegny le gouvernement zay concerné igny, zio tsika magnontany sady mampita le hevitritsika, magnontany ino antony, ino raha tokony atao agnampianay zay en tant que diaspora hoe ho atsika malagasy mba hampandrosoa tsika firenenantsika io. Zegny le première étape satria aminaka zegny za mahita resaka collectif no mety mahatsara atsika. Fa raha ohatra izy koa juste parti association fo karazana hoe lasa mbola mevagna be par rapport le adversaire. Satria tsika jiaby miara maefa Madagasikara io misy raha mbadika ao, misy olo miprotéger intérêt nazy ao efa etsika jiaby raha. Fa les solutions zegny le unité nationale. Le unité nationale ty c'est vrai que sarotro fa zo tsy sarotro satria za tsy mitadia hoe anao mila mankatia za, ao za mila mankatia anao, fa le fiarahantsika zay le important satria tanjonao tanjonaka c'est la même direction. Zegny aminaka personnel. Fa zavatra hitako mbola mahery aminaka amin'ny fotoagna niany zegny za mbola maivagna tsy eko ataoko agnano karazana sensibilisation zegny ho an'ny diaspora mba hitondrasana le koragna zegny hahafahatsika hivondrona raiky hagnatanteraka le projet io satria ilagna olo managna atsika mila misy technicien zegny mandiniky le koragna nde ataotsika amile mpitondram-panjakana invité tsika io azov olo mitondra le koragna, azov olo magnano interview satria le raha zegny publietsika partout zegny afan le vahoaka malagasy
mahita kosa le démarche ataony diaspora miaraka amin'ny mpitondram-panjakana misy amitsika. Zay zegny aminaka manoka. Tsy haiko asa mety le hevitry asa tipy ny hevitra amizay zay maheno anazy de afaka izy io tena marina raha ohatra ka hiandry ny rehetra ndray iara-hetsika no sarotra ihany fa araky ny teninao zay ny atomboany aloha tsy maintsy misy karazana laboratoire de référence anankiray zany hoe tonga de ianao zao tompokevitra amizay hevitra zay de amy groupinao aloha anomboana azy de rehefa hitan'olo zay moa migasy koa rehefa hitan'olo mandeha le raha zay izy votamy amizay fa raha izy amy voalohany hoe andao tsika anao tia mbola somary sarosarotry manentana le gasy de tonga de hiaraka fa rehefa hitany fa mety de amina raha ohatra ka misy ide tsara ohatran'izay ka manakevitra anao sy ny sisa tsy olana mihitsy ny lance azy na eto raha mba ahafantarany gasy azy ke satria le raha zegny aminaka manoka mbola tsendriky mikoragna resaka financement ou à gauche à droite fa le juste entre ataotsika hoe système administratif ke hoe mba hikoragnana samby olo mitondra projet nazy atsika mikoragna ndraiky fitondram-panjakana mba ahafahatsika mahalala ny mariny kokoa par rapport le zavatra iaignatsika ao satria marobe zegny zavatra hita tokony ilaina fa kanefany za manokana ino ma antony ny alany malagasy amy tanàna anazy asa tsisy satria izy andeha mitan'olo agny andi asa ahazo vola agnova fiainagna anany tsaratsara kokoa noho izy tagny zay zegny ny fahitako izy de raha a Madagasikara koa zegny ino mahatonga le corruption le olo miabuse par exemple le olo boka nianatra managna diplôme fa rehefa tsisy moyen izy agnifany le olo tsy mahazo asa izy lasa le entreprise zegny tsisy adversaire satria manque de l'entreprise qui l'embauche tout le monde, c'est ça le problème. Za amizay mahita alohany naka manoka za magnano comparaison par rapport zavatra misy amitsika ao. Atsika managna Sirama, atsika managna pêcherie, atsika managna cotona, atsika managna Secrène, atsika marobe usine Madagasikara agnisany tsara be satria hitako rehefa mipetraka usine aby reo koa mandeha io zegny ahitagna hevitry mba ahafahatsika ampandroso resaka fambolena satria io rô ilaitsika zanaka malagasy resaka sakafo. Rehefa vita fambolena mandeha atsika mizaha hoe karakory atao ampirindra resaka mode de vie satria io manahiragna olo. Mode de vie tiako tenenina eto zegny le karaman'ny mpiasa mila mifagnaraka amy vidin'ny mpiainagna malagasy satria io manahiragna. Misy olo mikarama même pas 1 million tsy azo 500 000 jusqu'à nianatsika mahita zio mbola misy olo mikarama 500 000 na même 400 000 en même temps io tsy maleo mivive à 400 000 ça fait za mahita aloha zegny baka io misy raha raiky ty koa hitako mibloqué par rapport atsika surtout atsika boka diaspora ndraiky hoany zegny managna moyen managna hetaheta ty créer entreprise nazy a Madagasikara ao nefa managna blocage resaka la douane. Marobe olo tia hagnano raha Madagasikara fa suivant le zavatra misy amitsika ao resaka la douane bloqué izy tsy tafaboaka an'le raha. Okay, raha karaha zegny le koragnanaka za mba mangataka atsika hiaraka hipartage hiaraka hikoragna hitondra le sosokevitry même zany volagna zegny fa atsika jiaby ro tompony satria le tombotsoa io hoan'ny vahoaka fa tsy hoaninakaza raiky. Merci beaucoup. Zay hoe mbola misy elokava ve fa najantsika eo ny androany azo miresaky pasteur nao amle resaky hoe toeram-piaviany moa zany tiako resaky hoe boaka atsimo na boaka avaratry na ohatran'izay no za manokana aloha zany tsy de mikonty loatriny satria aminaha mila mifagnaja avao zany hoe samy mifagnaja hoe hajanao le olo na mahay izy anazy zay satria misy ny fifagnaja universel sady samy mahafantatry hoe ty mety ty tsy mety de zay zany ny hitako important satria zaho zao boaka amy sud ny namako nefa boaka amy nord agny ahoana zany ny fomba ifakazahoanay ro ny sasany boaka agnivotany io partout
De misy fotoa moa zahay mpinama mifampiresaky hoe nanahira atsika tony ohatra tamin'ny fotoana anjanahan-tany tamin'izay fotoa zay satria fatanay mentalité na hoe manao kory mety zahay zany regny sasany maty regny fa gny sisa velo zany satria nagneky satria no zahay mihitsy zany sarotry be handehananao hanjanahana anay satria aleo maty aminaha aloha zany aleo maty toy zay hoe velo hotrany manahaka an'gna Madagasikara aminaha hoe velo misipozipozy zany fa maty avao ne zany hoe fa maty fa izy avao hoe velony eo zany zay gny fahitavanay anazy zany de hoe zahay mifampiresaky amin'ny vazaha hoe aty satria gny toera-petrahako aty koa toera misy an Allemagne aty fatanao hoe nanao kory nanomboky ny guerre-nereo sy ny hoatran'izay manao kory ny histoire-nereo de le resaky hoe tsy mahay teny gasy ny hoatran'izay zao aty tsy de misy loatra satria sarotry be gny maîtriser gny langue allemand fa français igny fa nianara-boaky tamin'ny maternelle sy ny hoatran'izay fa aminaha zany tsy saka le resaky hoe boakay agny fiaviany na boakay fa na vazaha zao izy ndresafinao teo gny mbo vazaha raha gny malaky kokoa gny mahazo gny raha tianao hampita aminazy amin'ny fagnampian'ny Madagasikara par rapport amin'ny gasy mitovy aminao satria le mentalité tsy haiko hoe nataon'le olony coloniser atsika nanao kory fa hotrany hoe hatramin'ny fagnahinao mihitsy zany voacoloniser zay gny fahitavako anazy zany de zay gny mahavy anazy hoe sarotry be satria aminaha gny état d'esprit nao important be hoe handesinao hagnova olo raiky zao handeha hamitany zao raha agnatin'ny eritrerititsika zao amin'olo raiky zao sarotry be zay gny mahavy anahy hoe aleo atomboko aminaha atomboko amin'ny fianakaviako voisin sy ny hoatran'izay sady zay mahavy anahy hoe aleo organisation secret satria no fahafatan'olo gny objectif ahinao moramora amin'olo mandrodana an'igny projet-nao fa rehefa tsy fatan'olo gny projet-nao hoe ino gny tianao hiaviana gny raha fatan'olona avao gny afaky himbany zao fa nofa gny raha tsy fatany sarotry be gny hanimbany anazy zay gny fahitavako anazy fa manjary tia resaky loatry koa fa misaotra besaky gn'any pasteur zao hitako hoe fa Bonjour la team. amin'ny fanaova live miaraky hoe amin'ny fizaranao ny connaissance-nao isan'andro eto zay gn'anahy zany tsy tokony hoe mandigny zany hoe mandigny financement ary na mandigny atomboho amin'izay raha apelatagnanao de optimiste zany hanao zay misaotra betsaky Oui, bonjour, salam Diaby, bonjour la team, Kenny, Vatamatavy, mipetraka aty Canada. Sala faly miarahaba manokana ny pasteur sy namana ato amin'ny Tafatafa de ohatrany mahafinaritra be le izy hoe ato amin'ny TikTok mba misy sujet intéressant mba misy intéressé am'le izy satria mahakasika an'le Madagasikara atsika hitambarantsika tsy manana firenena ankoatran'io tsika fa io mampitambatra atsika gasy de resaka fihavanana de mba tonga ato mba miakatra ato amin'ny panel moa zany azafady fa ohatrany tonga de à l'improviste kely fa mba hitondra le ambara am'le eritreritra manokana zany za moa zany tsy de resaka lava be fa ny telo moa atsika resaka le ahoana ampivoatra ahoana le plan social ahoana ny Madagasikara fa za moa zany ny zavatra tenenina de frustré ny tenako manokana mahita le izy efa voatenitenareo daholo le izy teo amin'ny ankapobeny zany le système mihitsy ny voa fa za tsy hiditra amin'iny fa raha hitenatsika hoe ahoana ny inona ny solution mba hoe teneniny Kenny mahakasika an'le hoe ahoana navotana ny firenena de atsika moa zany efa manao ihany le fanjakana hoe manao le infrastructure ihany mody atao fa raha anao infrastructure ihany moa zany de ny amiko manokana zany mba ataovy amina zone somary entre deux point na ville zany ohatra raisiko manokana an'le Tamatavy io zany Tamatavy raha nanao zany zareo le projet ny Miami io tsy tokony natao teo le izy fa tokony natao tary tamboho tafana tary natao le izy mba entre Full Point sy Tamatavy ohatra na hoe Fenerive zany mba hitako hoe grande ville kokoa akaikin'ny Tamatavy de raha natao zany le projet ny Miami mba io zany miconnecté an'ireo mba misy
mba misy centre zany goavana mba miconnecter an'ireo ville reo zany satria anisan'izay manko ny projet Ratsiraka zany io Ambodetafana io saika natao aéroport international mba atao mandray mpiavy de hitako intéressant be le izy raha ohatra hoe tena tafavoaka le izy tamin'izay fotoan'izay tamin'ny 2002 de raha mba hanao infrastructure ihany zany ny fanjakana mba atao amin'ny toerana mba somary mba voatra kely de mba misy développement kely zany mitohitohy de au final connecté am'izay les zones réputées sy ny tariny raha hanao infrastructure zay zao ny eritreritako manokana fa raha andeha hiditra système lava be eto resaka kely tsotsotra ohatran'izany le izy. Ok, merci beaucoup Kenny. Ya ohatran'ny mbola verina ialoka teo. Ohatran'ny misy zavatra mitsiry kely anatin'ny lohako par rapport amin'ilay nitenen'ny question. Le tonga de mahitsy be de mety manahirana kely mihaino azy hoe vahiny eo amin'ny tanindrazana zany malagasy satria vokatray lasa mitady firenena izy zany hoe afaka iadopte anazy de firenena zay afaka mampita an'izay intégrer anazy ao anatin'le valeur zany. Vahiny eo amin'ny tany ny gasy satria tsy tafita tsony le hoe riba sy ny fomba isaparitra. Raha ohatra ny ohatra Antananarivo zao de voafetratra eo ihany taloha afaka nanao vacances andeha any amin'ny faritra fa miena fa efa mividy de sarotra be koa zany hoe ray aman-dreny tsy voatery hoe hanana moyen daholo de voafetra zany le sain'le ankizy de tsy maintsy mitady solution izy ahoana ny fomba hitsoahany. Fanontaniana anankiray zay hoe voatery ho malagasy ve zany ny ankizy sa mba afaka hisafidy koa hoe gasy izy. Raha afaka misafidy izy zany de misy valeur ahafahany adopte ny miditra ao anatiny. Izy mihitsy zany manana volonté hoe hiditra fa tsy hoe forcena ampidirana. Zany hoe le inona zany initiative zany le fanorenana an'le firenena mihitsy zany miainga avy any amin'ny tsirairay ny tokony izy. Ankizy izy de miankina. Zay fotsiny tiako atongavana ohatran'ny somary taitra kely satria tsy moramora en fait le manome tsiny foana quelque part mahita hoe le firenena mihitsy en fait tsy mi-existe ao Madagasikara. Malagasy zany amiko raha ohatra miresaka zay de tsy mbola mi-existe tsika fa tokony mbola ho créena zany le valeurana tsy haiko contrat social ve zany sa charte ve zany sa inona fa mila an'izay volonté de vivre ensemble zay mbola cultiver-na anatin'ny tsirairay avy de misaotra betsaka de marina zany mbola mila refondation mihitsy am'le tena izy fa c'est les refondation politique am'izany eto fa misy projet zay no ketriketrehana kely miresaka momba n'io resaka mémoire Madagasikara sy ny momba ny histoire zany koa mbola anisany anatin'ilay paramètre antenenao teo hoe Madagascar tant que Madagascar ne se réconcilie pas avec son histoire ary mila cultiver les mémoires de mbola les mémoires gasy de mbola tsy fatany hoe izy de zay izy voafatany hoe hoa izy ka marina mihitsy zay le hoe mbola tsy voafaritra io tsoatranao nanana zay fahasaina tena an'izay. Ok, mbo raha misy zay hoe ny faraparany de marina atsika androany nafitra ny intervention ny rehetrarehetra fa enrichissant be. Mbola misy teny ve tsika tanatiny sa? Afaka Oui, Kenny. miteny zavatra anankiray farany ny hitako zavatra remarqueko problème ny société malagasy mihitsy io n'importe quel hoe na aty ivelany io na any Madagasikara surtout respect ana eo zany le respect fa eo koa le existence na entité crédible ka raha ny rehetrarehetra. Je veux dire hoe ohatra mipetraka atsika miresaka hoe
resaka lalàna ohatra ny a na miresaka santé ohatra ny a personne ne fait confiance à personne satria tsy misy institution crédible tsona atokisan'ny rehetrarehetra mba arahana sy ahafahan'le gasy mirespecter règle mipetraka zany satria tellement chaotique be zany le fiarahamonina de zay tsy haiko somary mikorotana moa tenenako anazy fa ny tiako tenenina zany dia hoe raha misy institution zany atokisan'ny malagasy rehetrarehetra ohatra miresaka fotsiny hoe miévoquer ny heviny miévoquer ny zavatra tsapany de misy grand pas be zay miainga amin'iny confiance iny a entité crédible zay a no rehefa aveo mitondra feon'le vahoaka sy mametraka rehefa aveo en retour a règle aran'le rehetrarehetra satria atokisany a de manaraka le règle apetraka ny rehefa aveo Mazika. Zany hoe mila karazana autorité morale anankiray crédible araky teninao teo. Voilà, autorité morale. Io zany amina secteur maromaro mihitsy zany somary divisé. D'accord. Tsoatranao. Zay ka mantsika androany ry avako isany fa makasitraka anareo nandray anjara navitrika androany mahakasika ny lohevitra antsika androany moa zany dia ny hoe ny olana eo amin'ny samy diaspora ny réalité ny diaspora zany a problématika samitsika teotsika tsika ty amin'ny diaspora ary ihany koa ny olana eo amin'ny fifandraisan'ny diaspora sy ny any an-tanindrazana zay ny androany fa manome fotoana zareo miaboneva foana ny page dia hitanareo rehefa manao mi-annoncer hoe zao ny thème amin'ny am'izao andro zao ora dia efa fantatrareo hoe isy live indray tsika fa dia makasitraka antsika rehetra dia bonne fin de semaine daholo a samy tahin'Andriamanitra aby veloma tompoko